Taorian'ny fampiatona ny fandraisana tota-taratasy fitrandrahana nataon'ireo mpiasa ao ministerana harena ankibon'ny tany dia nampiaka-peo ireo mpanondrana harena ankibon'ny tany. Nanao antsoava izy ireo mba mahanaingana ny olana misakana ny fanondranan'izy ireo ny etam-barony. Nandritra ny resaka ny fianaovany tampanao gazety androany alarobia. Mety hitondra faty antoka ao ny fanjakana sy ho an'ny mpisehatra rehetra ny tsy famahana-aingana io olana io araka ny nambaran'izy ireo. Mbola maro ihany koa ireo entana tsy azona ondrana any ivelany noho isika vao avy niaina tao anatin'ny amin'ny ara-pahasalamana hoetrany ny fanazavan'ny ireo mpanondrana harena ankibon'ny tany ireo. Misy koa miserana tsambony Tomasina moa amin'izao fotoan'izao ireo entan'ireo ary miamitombo isan'andro ny ho fantoerana metrana azy hoetrany ny fitarenan'izy ireo. Anisan'ny olona nambaran'izy ireo koa ny mety sy ny fandrobana ny entan'izy ireo sy ny fanondranana tsokosoko araka ny fanazavan'ireo mpanondrana harena ankibon'ny tany ireo dia ny mpiasa ministera no nampiato ny fikarakarana ny taratasy fanondranana any ivelany taorian'ny sazy niatra tamin'ny mpiasa roa tamin'ny volana oktobra lasa teo. Laza kosa nefa ny loharam-baovao vao ministeran'ny harena ankibon'ny tany fa tsy ofisialy ny fampiatona ireo mpiasa tao amin'ny ministera. Notazonina ponjavonjomaika kosa ireo olona voariorovy tafiditra ao anatin'ny raharaha fampiaina-tsanda ireo vato sarobidy saika avoaka teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pireneny vato. Nohalavaina ho enim-bolana ny fotoam-piasan'ireo vaomiera misahana fanadihadiana ao anivon'ny Parlemanta. Afaka enim-bolana indray vao ho fantatra ny vokatr'ireo fanadihadiana parlementaire. Solombavambahoaka teo amin'ny 20 teo no nifidy anitarana ny fotoam-piasan'ireo vaomiera misahana izany androany alarobia. Nanana hatramin'ny faran'ny taona ireo filosy ny mpanao tatitra ao amin'ny vaomiera ireo hanaovana ny tatra mahakasika ny fanadihadiana momba ireo mpisehatra amin'ny fifandraisan-davitra, ny fifanarahana teo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny ravinala airports, ireo olana miverimberina eto Madagasikara ary ny mahakasika ny orinasa sirama araka ny fitsipika anatiny ny FITRANDRAHANA. Mananjo alala feno valin'ireo fanadihadian'ireo ny vahoaka malagasy nefa tokony ho tatitra mafonja sy mazava no atolotra ny fahefanam-panatanteraka hoy ny solombavambahoaka Jean Razafy tsy andraofa. Na dia nanazava ny antony nimorana fotoam-piasana izy ireo aza ny vaomiera sasany dia nilaza kosa ny vaomiera misahana ny fanadihadiana mikasika ny fifandraisan-davitra fa efa vonona ny hanao ny tatitra ny mpikambana ao amin'ny mandritra ity fotoana fivoriana faharoa ny antenimiera-pirenena ity. Manentana ny rehetra hanao vakisiny hiadiana amin'ny Covid-19 ny akademia nasionalin'ny Dokotera. 700 ihany fiarovana amin'ny Covid-19 amin'ny fatra iray amin'ny Covishield araka ny nambaran'ny profesora Novambra mpikambana ao amin'ny akademia nasionalin'ny mpitsabo na ny amin'ny androany alarobia tamin'ny alalan'ny orinantsary navoaka amin'ny ministeran'ny FAHASALAMAM-BAHOAKA tao amin'ny pejy Facebookiny. Ilaina araka izany izy ny mamita ireo fatra roa izay ahafahana miaro tena hatramin'ny 20%. Fatra iray ihany koa no an'ny Johnson dia efa maharo 20% hoetrany nambarany. Tafiditra ao anatin'ny Manentana nataon'ny ministeran'ny FAHASALAMAM-BAHOAKA amin'ny fanaovana vakisiny moa izany satria ambany dia ambany tahapavitrean'ny olona tonga manao vakisiny. Lany fetrandro tamin'ny volana oktobra teo ireo fatra faharoa ny AstraZeneca nefa ny 5% amin'ireo nanao fatra voalohany no tsy tonga nanao ny fatra faharoa. Hatreto dia vakisiny miisa 7 hetsy sy iray tapitrisa no azo Madagasikara eo amin'ny 5,4 sy 3 hetsy izany hoe roa faingo 900 ny malagasy feno 12 taona no miakatra no efa nahavita feno ny vakisiny hiadiana amin'ny Covid-19.